Tsy manaiky ny fanotorana ilay tanimboly mirefy 700 hektara etsy amin'ny faritra misy ny tetikasa-panjakana etsy amin'ny laky arivo ireo tantsasy tompony tanimbary eny an-toerana. Araka ny fanambarana nataon'ireo fikambanana sy tompony tany dia tanimbary mamokatra vary amina taona maro miaraka amin'ny dobo fiompiana trondro sy fiompiana vorona izay mamelona tokantrano maro ity tanimbary ity. Manodidina ny 70 hektara amin'ity tanimbary ity izao no efa vita fanotorana ary amin'ny alina no tena fanaovana ireo mpanolotra tany izany. Raha ny fanazavana. Izay mpamboly ata dia manana olona manalo mihitsy roanjato sy arivo tafo izay no ato amanalo ny vava-homana ato. Tafiditra tao moa izany ny resaka piompon-trondro, mpamboly vary, piompo-gana, pakavilona, mpamboly legioma. Be da be izany ny olona mivelona ato ka noho izany dia malahelo zay raha ohatra ka izao no tovana izany fivelomana izany. Karazana mamono olona kolaka izany aminay satria ireo olona ireo tsy manana fivelomana afa-tsy ato. Oiza indray ary izy. Faharoa moa efa lazaiko teo moa 700 hektara ty tany volena ety mamokatra vary 5 hatramin'ny 9 taona isan-taona ary mamboly manana trondro mahavokatra trondro eo amin'ny mamatsiana lamanga manontolo 7 hektara ny velana izay dobo izay. Efa nanao antso fanairana sy nangataka fihaonana tamin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ireo mponina tompony tany ireo niainga hatrany amin'ny fiadidin'ny repoblika saingy tsy nisy nanome valiny ary tsy nisy nandray izy ireo. Ankoatra ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao izay nanome fanazavana azy ireo fa tsy tafiditra anatin'ny tany anatanterahana ny tetikasa-panjakana io tanimbary ao anatin'ny sekretera faharoa io ary tsy ny fanjakana no manao ny fanotorana. Raha ny fanazavana. Raha reto taritasina lefi reto nandefasana azy zany dia ny préministre lehibe ny gouvernement, monsieur le président de la république, monsieur le président du sénat, président de l'assemblée nationale, secrétaire chargé de la nouvelle ville et de l'habitat, garde des sceaux, ministère de la justice, monsieur le président du comité pour la sauvegarde des intégrités, monsieur le ministre de l'agriculture et de l'élevage. Efa tamin'ny 11 jolay ty nalefa ny fanotofana an'ilay tany mitohy ihany miandry fanatonana ilay vahoaka tsisy manantona ilay solon-tena-panjakana tsy fantatra hoe inona ny antony ny fivoriana ataon'zareo eto momba an'ilay agricole fampidiran-drano sy ny fomba fambolem-bary amin'ito mpambolena izay no mahakasika ilay fanotofana tsisy fantatra hoe inona ilay projet tsisy manazava manantona ilay vahoaka hoe fanantona amin'izy miantso matory eny antiterena raisiny tsara ilay taratasy tsisy ny antsona anankiray akoatra ny ministerany monsieur Gérard ministre nanampy betsaka anay nilaza ny marina hoe tsy ao anaty projet io manontany ary le vahoaka hoe projet inona dia andao resaka tsy tonga le izy miresaka izy tsy miresaka ny fanotofana mandeha any. Tsy fantatra mazava raha izany izay tena tompona antoka amin'ity fanotorana tany ao anatin'ny sekretera faharoa etsy amin'ny laky arivo ity. Anaran'olona ambony iray no nomena ho aton'izy ireo raha araka ny fanazavana nentin'ireo fikambanany tany-tsahatra any. Nanantona ifandresaka tamin'ny ministère de décentralisation angataka fanatsarana ilay fanotofana izahay fanazana lalàna zany satria tany marina république dia natao daholo izany ty misy taritasina lefa nefa ahitana fahampetona fitotoana amin'ny tany satria ny tany de vocation agricole misy décret nometrahana teto imenareo tsarana mahazoka ny déposé amin'ny voakan'ireo voakaradalany averina amin'ny voaka ny tany foanana ny titre misy nanao titre fopla zany ambony eo mandeha ny mipaka ny raharaha amin'izao fotoana izao misy nanao osoka ny tany amin'ny service domaine vola-drimo misy andian'ny olona koa naniraitsiko makomata mbola ny vompaka ny ady amin'izao le fanotofana tany dia izao ny tany ny antom-pisiny dia vocation agricole fa tsy natao tofana rehefa nanantona ministre ny projet présidentiel izahay miaraka tamin'ilay vahoaka dia nazavainy tsara ny meny sary zay fa tsy tafiditra ao anatiny io secteur 12 io nameny sary mihitsy zay hoe ty ihany ny tafiditra ao ny partie droite dia nefa nanontany teo zay izy ny tompona andraikitra ilay fanotofana tsisy mety mamaly fa nandefa ho ise zay dia ny zavatra mampanelo anaran'olo lehibe ray no niton'ololay mpanototra hoe manatononareo any gouvernement manga nanantona moa izay niezaka manazarafitra zay dia manavitondrano tsy voaray mihitsy izay sy ilay vahoaka hatramin'izao le fitaopambolena mihiditra mandeha.
Mipetraka ihany koa raky izany iain'ireo tantsaminy mety antony fanotorana ity tany ity, izay efa ametrahana ireo taratasy eny anivon'ny rafi-pitsarana Maheva izay andrasana ny tohiny araka ny fanambarana izay nataon'ireo fikambanany tantsaha etsy amin'ny sekitera faharoa etsy amin'ny Lakiarivo. Manoloana ny fiverenan'ny fatapahan-jiro lavareny izay misy eto Antananarivo sy ny manodidina, misedra fa tsy antsoko ireo mpandraharaha malagasy. Asa tokony ho vita iray volana, lasa iray volana sy tapany vao vita. Etsekilany, ny piasa tsy maintsy andoavana karama. Ny client ihany koa dia mitaraina satria tsy vita ara-potoana ny asa. Mbola olana hafa indray raha piasa gropy, ho nambara ny Rakotoarmisa Jean Mami Hernienne, mpandraharaha malagasy. Fatapahan-jiro io zany tena olana tena anisan'ny goavana indrindra amin'izao fotoana izao. Ny jiro aty aminay tapaka adiny 4 adiny 5 isan'andro. Androany izao tsy hanao tapaka hariva na ahoana fa zareo tsy milaza hoe amin'izao io no tapaka na amin'izao fa rehefa tiany tapahana io dia tapahana. Eritrereto raha adiny 5 isan'andro tapaka ny jiro, tapakandro anie zany no miasa ny ray andro, tapakandro latsaka ary zany. Dia raha zavatra tokony vitanao herinandro zany lasa tapa-bolana. Tena manimba client mihitsy zao zay tena menomeny client nefa tsy hita zay atao fa mifona amin'ny client mandadilady amin'ny client miala tsiny. Zay hatramin'izay efa fanaonay makamaro efa manome fotoana amin'ny client-nay zay hoe amin'izao fotoana amin'ny tany ity nefa ny tato tena ohatrany tsy tratranay le mara dia ohatrany manala baraka an'le société zany le fatapahan-jiro amin'izay satria tsy tratranay ao anatin'le fotoana efa miezaka zay efa miezaka fa tsy tratra tena tsy tratra fotoana manolana dia io zany misy olana ateraky le fatapahan-jiro. Efa nisy fotoana zay nampiasa groupe fa tena tsy vita satria mividy solika indray no ampiasana an'le groupe, ny dépense amin'izany mitomby any dia miandry fiverenan-jiro zay fa ny ankizy no asiana renfort koa zay koa ny anay mitady ankizy zay hanampy anay. Ny piasa matoa zareo zany miasa dia mitady karama dia fampitsonjovana ny atao. Za tsy manabanga karama ny ankizy mihitsy na tapaka adiny firy ny jiro na tapaka adiny firy. Reo koa mba mamelim-bady aman-janaka amin'ny fiainana sarotra dia fampitsonjovana eo. Ankoatra ny olany herinaratra dia ihany koa ny fiakaram-bidin'ireo akora ilainy eo amin'ny fandrarana, ho nambara ny Rakotoarmisa Jean Mami Hernienne hatrany. Etsekilana nefa dia ny fahefa-bidiny olona ambany tsy ambany. Eo koa ny olana maro samihafa eo amin'ny fitadiavana fitaovana, ny kojakoja entina manatanteraka an'le asa sarotsarotra, ny vidiny ohatr'izay. Ny lamba miakatra foana isaky ny matetitetika. Raha taloha zao zay mividy lamba ohatra hoe ray alina zao lasa 2 sy ray alina, 4 sy ray alina metatra. Ny fitaovana koa zany mba hiangaviana amin'ireo mpitondram-panjakana mba asiana fijerena ny zavatra fitaovana mety ampiasainay eo amin'ny resaka aba, eo amin'ny lamba miditra ohatra mba jerena ny vidiny fa tena enjana le sehatra fandrarana amin'izao amin'ny vidiny zavatra. Nefa zay tsy afa manoatra fa arakaraka ny fahazakan'le olona amin'ny vidin'ny vola am-pelantanany ihany ahafahany vidin'le ahafahany manjifa ny zavatra vitanay. Manoloana izany dia mangataka amin'ny fanjakana ity mpandraharaha malagasy izay misehatra amin'ny lamba ity mba hijery akaiky ny olanjiro izay tena manimba ny fandrarana ataony. Io ihany koa ny abalaina amin'ireo akora izay mahatonga ny fiakaram-bidy.